Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Iahosa ny fahavalonao olon'i Kristy. Mety haharitra ny ady hatrehanao amin'ny fahavalonao olon'i Kristy nefa izao. Izy iahosa fa ianao iahery. Araka ny voasoratra ao Samoela faharoa toko fahatelo andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary naharitra ela ny ady ny tanimangan'i Saoly sy ny tanimangan'i Davida, nefa Davida niahery fa ny tanimangan'i Saoly kosa niahosa. Satria Andriamanitra no miasa ao anatinao. Araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faha sivy amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: satria izaho tsy miteny ho aho fa ny ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Mahareta dia ho tsapanao mivaingana izany hoe manoatra no mpandresy miaraka amin'ny Kristy. Mahereza, mandra-pioana tompoko.